Sekoly managna ny maizy azy ny sekoly adventiste Antsiranana hoy Andriamatoa Rahoely Aljo taleny departemantan'ny fanabaezana ato amin'ny Ranomasimbe Indiana rehefa nitsidika izany sekoly izany izy nandritra ny fandalovany teto Antsiranana. Miavaka tokoa ity sekoly ity hoy izy satria izy no agnisan'ny sekoly ny mahafeno fepetra eo amin'ny rafitra misy eo agnivon'ny fiangonana adventiste. Mamangy sekoly tahaka izao zany izahay dia mijery ny zava-misy eo amin'ny sekoly. Na eo fitantanana ny mpiasa, na eo fitantanana ny mpianatra, sy ny zava-misy rehetra mihitsy hoe inona ny dingana tsara efa tratra ny sekoly ary inona no zavatra mila hatsaraina izany. Saorana an'Andriamanitra amin'ny fizarana ifotony fijerena ny zava-misy midinidinika ny fanaovana ihany koa tampitantana ny sekoly. Fa misy fandrosoana ny sekoly adventiste eto Antsiranana tena isaorana an'Andriamanitra be lehibe. Misy fivoarana lehibe zany anankiray ho asogadiko ao anatin'izany dia ny fiezahan'ny sekoly tena ampiatra mihitsy ny fitenenana amin'ny teny frantsay zany eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpianatra, eo amin'ny fifandraisana samy mpianatra, eo amin'ny fifandraisana amin'ny samy mpiasa ihany koa izany. Dia tena hita hoe dingana lehibe izany, tena zava-dehibe izany zavatra izany. Isaorana an'Andriamanitra be lehibe, isaorana ihany koa ny mpitantanasa sy ny mpianatra mpiara-miasa rehetra mamolavola an'izany ezaka ataon'ny sekoly izany. Tianay ny manambara fa ity sekoly lycée privé adventiste eto Antsiranana ity dia iray amin'ireo antsoina hoe école adventiste accrédité eto amin'ny inontsika. Dikan'izay hoe école adventiste accrédité izay dia ankatoavina ny fisiny manerana ny fiangonana adventiste manerana izao tontolo izao izy. Ankatoavina ny fisiny satria manaraka fenitra takiny ny fiangonana adventiste manerantany izy saorana Andriamanitra be. Misy fenitra 12 izay takina amin'ny sekoly raha iroso amin'izany antsoina hoe accrédité na fankatoavana izy igny ho iatrany ny fagnazavana. Ka agnisan'izay ny fahasalamagna arabola, ny fitantagnana ny sekoly, ny lafiny ara-panahy dia ny fitorenan'ny filazantsara, ny foto-drafitrasa ary ny fisian'ny trano famakiam-boky. Ny antsoina hoe ankatoavana eto dia manaraka an'ireo fenitra 12. Misy fenitra 12 ao anatin'izany ohatra ny lafiny ara-panahy, fitorinan'ny filazantsara eo amin'ny sekoly. Ao anatin'izany ny fitantanana ny sekoly, ny fahasalamana arabola, ao anatin'izany ny foto-drafitrasa tsara sy ny rehetrarehetra, ny fisian'ny trano famakiam-boky, ny sala informatika, reny zany ao anatin'ilay fenitra. Ka andao tsy fampiasaintsika ilay tsy ankatoavana. Fa ny ataontsika dia izao mampirisika ny sekoly rehetrarehetra mba hiazakazaka ho tonga eo amin'ny fenitry ny fankatoavana izany. Ny departemanta zany na aty amin'ny union na univo fédération dia manome tantsorika, manao fanofanana, manome taridalana maro samihafa mba hatonga ny sekoly adventiste jiaby handeha ho any amin'ilay fankatoavana na ny accréditation izay. Ankoatra ny fitsidihana ny sekoly adventiste Antsiranana dia niaona tamin'ireo mpanabe adventiste koa ny taleny departemantan'ny fanabaezana ato amin'ny Ranomasimbe Indiana. Ny atonga ireo mpampianatra adventiste ho mpanabe tsara, anana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra, ampiara-miasa, ampianatra, ampiaramonigny ary amin'ny fiangonana. Rehefa tsara ny fifandraisana dia omby ny asa. Misy tokoa zany ny fionana tamin'ireo talentsikoly mpampianatra mpanabe. Tsy teo anivony sekolitsika adventiste ihany fa misy ihany koa ireo namana izay miasa ny sekoly mpanjakana na sekoly tsy miankinafa izay tamitany ny membre ny fiangonana. Ny zavatra ny fampizarana tamin'ireo mpampianatra ireo tamin'ireo talentsikoly ireo dia ny fototra indrindra. Inona moa izay fototra izay dia ny hoe atonga ny mpanabe adventiste mba ho mpanabe tsara, manana fifandraisana tsara amin'ireo antsoina hoe fifandraisana fito tokony ananany sekoly, tokony ananany mpampianatra na talentsikoly: fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ny mpiara-miasa, fifandraisana amin'ny mpianatra, fifandraisana amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra, fifandraisana amin'ny fiangonana, fifandraisana amin'ny fiarahamonina ary ny fifandraisana mpanabe tsirairay amin'ny tenany tsirairay avy. Rehefa tsara fifandraisana amin'ireo lafiny fito ireo
ny mpiara-miasa ny mpanabe dia zao handroso tsara ny fanabeazana satria tiana ho mariana fa ny fanabeazana resaka fifandraisany aloha zay zany no andrasana eo ambany fahasoavan'andriamanitra ny mpiara-miasa rehetra tiany tsirarana mpanabe tsara olony fifandraisana tsara amin'ny lafiny fito ray nampahery ary nampitodika ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinam-panjakana mba hanana fahazotoana hianatra ny lesona hanao devoir ary fikitra tanteraka amin'ny Andriamanitra ny tegnany.